amin'ireo tsy manara-dalàna ny fandroahana hoy ny ministra ny Atiany ny sin'ny fitohizana asa no tanjona raha ny fanazavana. Tsy hoe tsy mahazo mandroaka piasa raha piasa kosa ohatra hoe nanao faute professionnelle grave zany nefa voalazan'ny code de travail ahoana kosa tsy roana fa lizy nazavaiko tsara teo fa ilaina amin'le hoe fitohizany asa-panjakana na continuité de l'État. Ny zava-misy matetika tonga ny bentanana anankiray olona manana trekefa nofanina nandanina vola aman-karena nandanina fotoam-panjakana vola reny olona reny nahazo fiofanana tonga izy dia mitondra ny ekipany vaovao dia asorina foana le olona tsy mety tsonja zavatra zay. Ho an'ity raim-pianakaviana ity tany amin'ny mosquée izy no niseho ny fahamaizan'izao tranony izao. Tsy misy afa-tsy ity kilaoty eny akodiny ity sisa no eny aminy sy ny akanjo no entin'ny vavaka. Zavatra amitsiko tsy mbola mba hijery zay fa za dia tsisy zavatra resina mihitsy zaho nafarako andeha ta mosquée na lamba na inona vola kely tahirina kay ataoko kartany inona ty knapsa kartany inona ty na ny motiva tao jiaby nisy vola kely tahirina kay vola 5 millions tanatiny tao diaby tanatin'le valise tao lamba valise raiky dia tsisy zavatra resina mihitsy ty islamo fonakato. Raha ny filazany dia ty amin'ny manodidina dia tao amin'ilay atelier mpanao fanaka no niatomboka ny afo. Izy ireo anefa izay nilaza fa tsy nahatsikatra ny ninona ihany koa fa nidolaka ny afo voataitra. Io zany tsisy nahita fa olona nahitany avy avilany azonao dia zany mipetraka eto amin'ny devant ento dia ny sasany arikatra dia nindoan'le avy zany avany efa namonjy fotsiny zay tao anatin'ny tranga. Wow! I feel good! I lose an owl now. I feel good. I lose an owl. It's so good. It's so good. I got you. Wow! Izay lalovana misy fofombonikazo vonikazo mimoza sans son papa sans sa maman que feraient les petits enfants sans son papa sans sa maman, que feraient les petits enfants? Ny jirama sy isandrasana amin'ny fampiasana ny menaka mavesatra vokarinao tsy miroro. Menaka mavesatra azo anoloana ny fanafatra tray amin'ny famokarana herinaratra. Ity orinasa-panjakana ity izay mbola tokana amin'ny fananana milina mety ampiasana ny menaka mavesatra avy any tsy miroro. Raha miresaka jirama tsika ataontsika hoe fifanarahana antrana orinasa roa privé na orinasa-panjakana moa ny jirama fa orinasa privé no manao fifanarahana aminy dia ny Madagascar Oil ka ao anatin'izay zany tsy ataoko hoe misy idiran'ny ministera loatra ny fifanarahana ifanaovan'ny Madagascar Oil zay mety ifanaovan'ny Madagascar Oil sy ny jirama fa ny anjara asan'ny ministera dia ny manamora jusqu'à hoe ny fiakaran'le soltany avy any anatin'ny tany mivoaka ty ivelany dia ny fitaterana azy avy any Atsimiroro makaty amin'ny tsena. Toy izao no endriky ny orinasa Ambatovy. Piasa manodidina ny 700,000 no voatery nandao ity toerana ity tsy vidiny tamin'ny volana Jona lasa teo. Fahasahiranana ara-bola no antony nandefasana ireo piasa ireo ho chômage teknika noho ny fitotongana ny vidin'ny nikel eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Amin'ny teny izao dia eo amin'ny $1 eo ny tonne. Raha ohatra tsika ka andeha hanao fampitahana tany amin'ny volana May 7 sy 2 tany dia $2.5 ny tonne. Zany hoe ny zara 5 zany ny vidin'ny nikel tao anelanelan'izay taona maromaro zay ary mazava ho azy fa trapasahiranana daholo
ny mpitrandraka nickel rehetrarehetra. Io moa mariako kely fa tsy nickel rery ihany fa ny métal rehetrarehetra dia tratran'izay dolidoly.